Mpitondra tenin'ny Assemblée Générale Belera zany zay mpandamina ny zavatra rehetra amin'ny fandaminana ny tolona. Ataoko haingana sy tsotra ihany. Nentsika tsy miova. Na inona tenenin'ny raisam-pirenena dia tsy miala ny kandidat neniny Lalao Ravalomanana Rakotondraina. Zay ny tolomantsika teto ary zay no niaretatsika. Ninona fampitahorana tao dia mijoro hatramin'ny farany. Raha lahako anankiray aloha zao mbola any. Efa mifampiresaka ihany zay sy fano. Na zahay ampitahorony daholo, aza makany amiko fa lasa marary fony zanako. Fa raha za samborina sambory fa fazatra antia fa valo fongy fongaky rehefa avy eo. Lasa mampasika le izy fa tsy mety tsony. Ary eo ka mba tsy ataon'ny Frantsay mpanao zavatra tsy marina. Misy ministra amin'ny Frantsay eo tena ratsy amin'izy io fa tsy dia izy rehetra. Fa zay no tsy aratsika. Ampitahorony zany tsika alohan'ny 31. Tsisy samedi noara zany eto. Samedi blanc no eto fa tsisy noara. Tsisy couleur ary sasany. Fa zareo ihany manao anio ane. Ary na samborana ny laza mety zavatra firoporonina ihany fa elemany ihany ane ine. Rehefa samborina eo dia lefaso ho antsika fa manino zanaky dada rehefa samborina dia rehefa nao antsika fa. Amizay tsika matahotra. Tsy mila matahotra. Mandeha latsinainy tsika hatramin'ny 31 mila feno betsaka ity. Ary misy vazaha eto zao. Za sy teny Frantsay na teny Anglisy. Fa misy teny Frantsay misoratra eny aloha. Journaliste io misy Zik M. Halte au processus antidémocratique. Laissez les Malagasy choisir son président. Lalao Ravalomanana Rakotondraina. Mazava zay tsy ampina tsy analana. Zay ny tolomantsika eto. Asehotsika amin'ny raisam-pirenena. Fa zareo ihany nampianatra ny demokrasia. Zareo ihany nampianatra zavatra rehetra. Ary ny teneny CPS dia tsotra. Rehefa nilatsaka ineny dia zao nataony mahazo milatsaka daholo zay te latsaka rehetra. Esoriny 6 mois. Rehefa tateorina indray tsy mahazo milatsaka fa nahazo 65%. Dia ina petrako any famaliko azy dia ty. Ny fanovana CS mandeha any amin'ny androm-panjakana tsy mety. Taiza koa nisy olona tsy azo fidina. Hoe le valo teo taloha zany tsy azo fidina intsony. Taiza nisy an'izany. Inona ny fahotahan'olo reo sara fa nigadra. Miantso ny mpitsara malagasy rehetra. Rehefa hifidy indray nareo rehefa avy eo fidio indray mandeha le valo reny. Fidio. Ary tsy tokony asinina solotena ny ACC zany eo. Fa reo nampididozan'ny Madagasikara. Misy point anankitelo tsy mety amiko anatin'izy io. Ny ACC asina namanao. Dia izy valo tsy azo fidina. Fa tokony ataonao tsara presizeny tsara hoe zay lalàna nipetraka teo aloha tsy azo ovana intsony. Tsisy an'izay ao. Asa te hanova angamba zara. Mba ovao ao moa. Ijerenao azy. Fa ny antsika tsotra ihany. Tsy milamina ny raha eto Madagasikara raha tsy manitsaka eto Antananarivo ny tongotry ny président Marc Ravalomanana. Mazava tsara izay. Averiko zany ho reny raisam-pirenena. Averiko zany ho en'ny FFKM zay tokony ataony haingana fampiavana fa tsy tokony atahotra. Tsy milamina. Tsy mandeha fampandrosoana. Tsisy zavatra tomika eto. Avoany gadra politika, avoany radio. Fa ankoatran'izay zavatra rehetra zay tsy maintsy miverina eto président Marc Ravalomanana zay vo mandeha ny zavatra rehetra. Ineno no candidat ho tantanan Jesosy Kristy hatrafaran'izy. Mavely bevata lahy.